hoarainao mandritra ity herinandro ity eto amin'ny Radio Plus. Herim-pombehivavy. Tantara mitohy nosoratany Ajarandriamanalmanana. Ireto avy ireo nanome ny tantara: Prise Karakotoarmanana, Felan'Andriamalala, Romi Armanana, miaraka tamin'ny Ajarandry sy Lydia Arlala. Nanantotosa Ajarandry. Toy ny sady farany. Dry, fatao miverina sady tenao? Ka miverina fa tsy misy olona ony ao e. Le zanaka vavindry zareo iny eo fa miandry trano. Fa tsy angano ny toanareo? Tsy ao fa lasa nanao vakansy any Mahajanga e. De inona ny lazain'le kalavendrana iny ka? Ataovy izay anaovanareo anazy ihany no fa anareo iny. Tsy misy idirandry zareo ony zany. Ay kosa, de ho hitantsika eo zany. Ka niny koa iny tsy azoko e. Inona mbola ilazanandry zareo any? Efa hita fa tsy raharahako. Tsy maninona izany e. Izay tonga izay le dokotera fa mandehana voay. Tena misy zavatra mahazo ny fianakaviako angamba any ka. Tena ohatran'ny manofy ratsy be izany foana tato ato izay, sady dada sy ny nodimandry mihitsy ny tao anatiny. Fa inona ary ny tena zava-mitrangany e? Zaho ty tsy afaka mba azo vaovao any akory. Ny fianarako ty mafy, ny asa enjehako, zany efa tsy misy fianakaviana na ray aza ty. Tena mila ho ajanoko tanteraka any ty ka. Sady mitataina tsy mahavita ninina. Nefa de ho afoko ve ny fianarana tokony hatafita? Aleo ranga izaka hitady olona na adresy afaka andefasako taratasy hafandray a. Izaka kalarana telefonany amin'ireo ankizy ireo koa. Tsy maintsy hitako farak'izay aingana izay fa mitebiteby loatra ty ny mahiandro manalina. Aza matahotra rafidy fa tsy hanaranao a. Vadika ianao ninona zava-bitanao tamiko sy ny tokantranontsika. Tsy hamelanao irery zany a. Tsy ho ravako amin'ny zavatra tsisy dikany ohatr'izao ny fiainan'ny tokantranoko. Matoki ianao fa tsy maintsy ataoko izay hanavotananao sy ny hahasitrananao tanteraka. Neny Ahoana tsika? Mila volagnana fa ilaina zao de zao ny reto fanafody reto nefa... Aza matahotra ianao fa efa nomaniko reto volo reto ivitianana an'ireny e. Inona? Fa nahoana ny volana nefa ny anabaviko no olanina amin'ny oranga io? Ilaitsika amin'ny fiainantsika mianaka ngery neny iny e. Sady efa zay koa ny ataony nanomezany antsika azy. Ka efa zay ny fanapahan-kevitra e. Tsy hanome tsiny anahy amin'izany raha fa fantatro ka. Sady ninona raha tsy toetra nataon'io lehilahy io tamintsika de vadiko foana io. Rainareo menataha foana io ka. Ka sao de mba tsy rariny kosa zany e. Marina e. Rariny sitsiny zany matoa ataoko e. Ary aza mijanona fotsiny eo ianao fa tonga de mandehana vidio aingany reto fanafody reto e. Reto ny vola. Fa aiza zany?
efa maty ve za? Oay, taitra nga ianao? Misaotra n'Andriamanitra fa mivaliany ihany ny vavako. Andraizany hafaliako. Fa iza moa ianao? Dia izy ty toerana misy aty? Asa mbola miteny betsaka aloha ianao Rafidy a. Mbola reraka be ianao. Maka aina tsara aloha fa marary nge ianao dia ety amin'ny hopitaly tsika. Hopitaly? Fanga... Toneo aloha fonao e. Dia andrasy vetivety eo fa hiantso dokotera a. Aza mihetsiketsika mihitsy aloha ianao e. Andray, taitra ihany le vadiko rehefa tsy nahatsiaro tena nandritra ny herinandro. Zahay efa tsy nenitsony hoe mbola ho avitra ve ny ainy. Ay tena mamaly vavaka zao Andriamanitra eo ambony eo zao. Ary fanakaiza koa ary le dokotera e. Sika ty mbola tsy miverina. Ay, reka izy ka. Dokotera! Raha mianta, tsy mendrika ny azo an'izao fitsaboana ataonao azy zao a. Tsy mendrika ny mbola iaina sy ho vely eto tany koa. Fantatro fa mafy loatra ny nampitondraiko anao e. Mafy ny vony sy ny dariko anatoko. Ka naninona nefa mbola miverina ihany ianao e? Naninona sy tonga dia nody tany amin'ny mandrakizay tany? Petra tsara ianao ritsika. Misy antony mahatonga mbola ataony ao ambony ho tafaverina hiaraka amintsika indray ny rainareo. Aza sakana izy raha mianta. Tena marina ny laritsika. Tokony tsy miverina tsony saingy tsy mandahatra nge zahay. Izy ny tompon'ny aina ka ankehitriny fantatro fa tsy hamela mihitsy nareo telo mianaka tamin'izay vitako. Tsy mampaninona anazy zany satria izay mihitsy ny sahaza. Mendrika any tsy azo akorina dia famindraponareo ary. Rafidy a, marina fa nataonao reny rehetra reny. Marina koa fa nataonao tsinitsinina ny tokantranonao. Nefa Rafidy, tsy maharava ny fitiavako anao zany a. Tsy mahavery ny maharainy tsika sy ravanao ihany koa. Aza manahy ianao fa mamela anao a. Mamela anao amin'ny foko manontolo a. Za kosa aloha ny tsy anaiky an'izany a. Ako raha tsy moramora ny nanaovan'ny orangahy io anaiko. Efa manaiky lesia. Aza matahotra laha fa efa niantso polisy ateo. Polisy? Fa polisy atao inony? Nitolo-batana tany amin'ny zareo ahy. Nitolo-batana satria mendrika ho saziana noho ny vony sy ny latra nataoko tamin'ny vady aman-janako. Efa salama tsara ankehitriny ka tsy manina intsony raha nala ny sazoko eny am-ponja amin'izay. Vady? Dia vita anao ve? Fa ianao ve Rafidy maninona? Any am-ponja ahoana? Ka zay no marina e. Tsy vita an'izany ihany koa fa io. Jereo io anaty gazety io. Fa misy inona tsika? Andraso hoe tratra ireo olona 5 mpanao afera maizina tamin'ny fangalarana fiara teto Antananarivo. Ka vehivavy ny iray tamin'izy ireo. Ny 4 efa nahiditra ponja fa ny iray kosa ny mbola karohana amin'izao fotoana izao. Dia inona ny idiran'izany e? Ka za io ray mbola tedaviny io raha mianta. Jereo fa misy sary eo amban'ireo litsy. Eny marina? Tena nentosa ry dada to reto ry neny. Dia ny zanany dia misy olona hafa koa. Fa izy ary zany mba hitsidika anaty ampony zany. Ohatry ny efa rotoana mahery mantsy ihany tsy mba nisy nijery ty. Sa ve raha mianta? Tsy mino an'izany anefa ka. Aleo aloha jerena dia hita eo e. Iny dada fa intazako mivoaka iny. Ary lasa antitra vetivety izy zany a. Ndry
dia izao moa sisa ny faranao ry dadako. Fa angandry ravo. Dada hitako ihany ianao. Indray tonga dia mifihin'ilay zanako. Dada, fa dia nanina loatra ianao navita an'izany toetra ratsy izany. Tsy fidinoary ravo tsy fidinoany nanao an'ireny rehetrarehetra ireny. Fa fidinoan'iza ka? Nisy naprisika izany ianao nanao an'ireny? Jambena ny fitiavako ny anabaviko loatra ry ravo. Tsy tao an-tsaiko kory hoe teo nareo vady aman-janako rendriky ny rendrarendra sy ny fitiavam-boly. Nahatoky an'zareo loatra dia lasa niara-ndroboka tamin'ny afera malotony. Fa afera malotony inona? Le resaka fangalarana fiara? Izay mihitsy ry zanako. Za mihitsy ary nge no atodonikotroka an'ireny. Za no mitady ny client ary za ihany koa no mangalatra ny fiara. Andray ry dada, malahelo anao loatra. Fa hono ahy. Inona no tokony ataoko mba hikarakarako famoahako anao aty? Tsy vitako ry dada ny eritreritra hoe migadra aty amponja indray koa. Tsy maintsy tafavoakako aty ianao. Na ohatrinona ny sarany. Tsy ravo za mihitsy no nisafidy izanona taty. Tsy mendrika natao hoe lehilahy ray mpianakaviana mantsy ny toetra nasehoko anareo hatr'izay. Tsy mendrika ny antsoinareo dada akory ary ahy. Ka azaho mena tsira ry ravo raha isafidy ny gadra aty analany sazoko. Tsiry dada, tsy manaiky an'izany mbola ilain'ny tokantranonao any ianao Tsy ravo manandanja loatra ny herim-po naseho ny reninareo. Eno fa na dia za ty mirery ety ary amin'izao fotoana ety amponja vao mahatsapa fa tsy haresy ny herim-pomba hivavy noviana. Mandeha andry moa dia karakaro tsara ny tokantranontsika. Atovy toy ny hoe mbola eo foany dady. Rehefa manam-potoana nareo dia mba jereo ihany renareo teo herim-pomba hivavy. Tantara mitohy nosoratany Ajarandriamanalmanana. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Prise Karakotoarimanana, Felan'Andriamalala, Romi Armanana, miaraka tamin'ny Ajarandry sy Lydia Arlala. Nanantodosy Ajarandry.